ho aminareo aleny ny fahasoavana sy ny fiadanana fanomendra amin'Andriamanitra indray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Anio alahady faha 1 septambra 2020 natokan'ny sampana fofokomanga eto amin'ny fitandremana isotry fitiavana fisaorana sy fankalazan'Andriamanitra noho ny voka-panadinana tamin'ny ampianarana 2020 ary mbola hitrotrona-bavaka ny taom-pianarana vaovao 2020 volana septambra nipatsinana trano ny loha hevitra hoe velon'ny finoana ny iny. Ndeha hiaritsakatsika ikeran'Andriamanitra amin'ny famakiana salamo fahadimy amby 70 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafito. Rehefa izay dia ataontsika ny laharan-kira faha 12 ny andininy voalohany faha 2 sy ny faha 4 ary tsy mipetraka isika raha tsy vita ny vavaka. Hoy ny salamo nataon'i Davida manao hoe: anandratra anao aho ry Andriamanitro mpanjako, sy ankalaza ny anaranao mandrakizay doria. Ankalaza anao isan'andro aho sy hidera ny anaranao mandrakizay doria. Lehibe Jehova ka tokony hoderaina indrindra, ary tsy takatry ny saina ny fahalebiazany. Ny taranaka rehetra samy hidera ny anaranao amin'ny mandimby azy sy anambara ny asanao lehibe. Ny lazany voninahitry ny fiandriananao sy ny asanao mahagaga no saintsainiko. Ny herin'ny asanao mahatahotra no tenenin'ny olona, ary ny fahalebiazanao no lazaiko. Anonona ny fahatsiarovany any aben'ny fahatsaranao izy sy hiobo ny fahamarinanao. Amen. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay be indrafo, velom-pisaorana anao ny fonay noho ny fitahinao ny fiainanay tsy tapaka, ka nahatraranay indray izao fotoana izao, ahazonay manantona anao amin'ny androm-piainanay. Midera sy mankalaza anao izahay noho ny alehibe ny voninahitrao, satria ny tsinjo ny vahoaka anao ianao, ary manatanteraka ny teny fikasanao aminay.
lehibe tsy takatry ny sainay tokoa ny herinao sy ny fahefanao, ka tsy misy mahasakana izay tianao atao. Indro izay manantona anao ankehitriny, resy lahatra fa noho ny fahasoavanao tokoa ny mahatoy izao anay. Midera sy mankalaza ny anaranao masina izahay ray eo, fa tsara ianao ary maneno tsara mandrakariva. Misaotranao izahay noho ny tahinao ny madinikao, ka namalinao ny atakay, ny amin'ny voka-panadinana nomenao anay tamin'ny tao-pianarana lasa iny. Ianao no efa natanteraka ny teny fikasanao, fa raha ny zanakao sy ny asan'ny tananao dia ho adidinao ihany. Tanteraka aminay izany, ka faly indrindra ny fonay mankalazanao ankehitriny. Ifonanay aminao anefa izay tsy fahantanterahanay, manoloana izany fitiavana lehibe nasehonao taminay izany. Satria mbola maro no nahadiso anay, na tamin'ny fiteninay, na tamin'ny fitondrantenanay, na ny fomba fisainanay. Rakofy ny indrafonao izahay Tompo, mba tsy hanatsiny eo anatrehanao, ka ho voavela heloka ny tsirairay amin'ity anio ity. Fantatray fa ianao dia Andriamanitra tia mamela heloka sy mamindra fo, raha miaiky ny fahotanay izahay. Ankehitriny ary Tompo, mangataka ny herin'ny fanahinao izahay, hiasa ty anatinay, hanome anay indray ny fanantenana vaovao, ary ahatonga anay atoky anao amin'ny androm-piainanay manontolo. Apetrakay ho ampelantananao koa izao fotoana izao, mba ho feno ny voninahitrao, ka azonay indray ny aim-panahy, ho vatsy entinay hamakivaky ny tao-pianarana vaovao izay hatrehanay. Dia taio ray eo ny tsirairay, mba hijoro tsara ka hanankina ny fiainany ho ambany fahasoavanao hatrany. Izany ny vavakay, ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zokinay. Amen. Tonga eo amin'ny fotoanan'ny ankizy sy ny tanora isika, koa hitsangana avokoa ny ankizy sy ny tanora rehetra, anao ny hira fa 270 ny andinin'ny 2, ary miroso avy hatrany ny tompon'anjara ho amin'izany. Maniry sa Jesu usandrisay manoa ka diampaherezuna utiana tokoa Jesu taisay fambola kely saina tsy mba endry tsy makamorambakaina. Ndeha hivavaka isika. Jesosy misaotranao zahay fa fotoana lehibe tokoa izao ahafahanay mihaino ny teninao izao. Ianao fanahy masina ary no angatanay mba hanokatra ny vavahady-tsaina rehetra, andray izany teny izany, mba hitoerana izany teny izany sy amoazany koa. Izany vavaka ataonay aminarinao Jesosy. Amen. Ndeha hipetraka ianareo ny ankizy sy ny tanora rehetra. Fa andeha koa isika maka ny tenin'Andriamanitra izao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7 ny andininy 9:20. Asan'ny apôstôly toko 7 ny andininy 9:20. Ny asan'ny apôstôly toko 7 andininy 9:20, perikopantsika amin'ity an'ioty ihany zany. Mivaky toy izao zany amin'ny anaran'i Jesosy iarahantsika manao hoe: ary ny anarany no nampahatanjaka io lehilahy hitanareo sy fantatrareo io no ny finoana ny anarany. Averitsika amin'ny anaran'i Jesosy: ary ny anarany nampahatanjaka io lehilahy hitanareo sy fantatrareo io no ny finoana ny anarany. Eny, ny finoana izay azo amin'ny alalany no nahazony izao fahasitranana tsara eto io masonareo rehetra izao. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany ry ankizy sy ny tanora. Eny fa isika rehetra koa aza izay manatrika izao fiderana sy fisaorana an'Andriamanitra izao no hitondrana afatra anankiray monja nefa iverina fa lehibe, dia mikasika an'ilay hoe
ny fanomezana tsara indrindra. Fanomezana tsara indrindra. Lohateny mora tadidy zany hoe fanomezana tsara indrindra zany. Mino aho fa ianareo tsiraray avy na ny ankizy sy ny tanora na ny lehibe koa dia samy efa nandray fanomezana avy amin'ny olona akaiky atsika, olona manodidina atsika. Toy ny hoe ny ankizy na isika rehetra izao dia mandray fanomezana rehefa tonga ny fotoana ny tsingerenana ny taona nahaterahantsika. Dia misy fanomezana atolotra ny olona anankiray. Fanomezana zany. Fa misy koa ny fanomezana izay atolotra ny olona anankiray noho ny zava-bita tsara izay nataony, izay tsaroany ny olona, tsaroany manodidina azy. Any amin'ny sehatra rehetra dia misy zany dia omena fanomezana izy. Fandeha ho marihana kely ilay karazana fanomezana omena ny tsirairay ireny, fa misy ireny fanomezana ireny rehefa omena olona anankiray dia tena faly ilay olona anankiray omena fanomezana. Ny zava-misy anefa dia izao, indraindray ny fanomezana atolotra dia mampitsingerina indray ao an-tsaina sy ao am-po, alahelo tany aloha, dia lasa latsa-dranomaso aza noho ny amin'ny fanomezana. Asa ianareo ankizy sy tanora raha mba nahita izany tamin'ny ray aman-dreninareo rehefa mba nomena fanomezana tamin'ny aniversera ohatra na ohatra izany, dia nitomany izy. Tsarony fa nisy alahelo na hafaliana tany aloha tany, dia mitsingerina izany eo amin'ilay fotoana anatanterahana fanomezana anankiray iny. Fa eto amin'ity asan'ny apôstôly toko 7:9-12 ankizy sy ny tanora dia misy fanomezana lehibe anankiray ao. Ataontsika hoe fanomezana tsara indrindra avy amin'Andriamanitra dia ny finoana. Ny finoana io fanomezana tsara indrindra avy amin'Andriamanitra io. Ary io finoana io eto ny finoana dia nahasitrana. Nahasitrana. Andeha ho resantsika koa hoe ny finoana dia mahasitrana antsika io. Fa ijery aretina anankiray eo amin'ny fiainantsika isika ny ankizy sy tanora zany resahako eto rehefa ao an-trano ao. Aretin'ny fo ilay resahako eto zany izao mba hositrano ny finoana. Rehefa irahandray aman-dreny ny ankizy indraindray, ataoko hoe indraindray tsy ilazana hoe matetika, dia ilay misifotra kely iny, ilay tezitra kely iny, ka sady manao ilay zavatra ihany no tezitra, hita eny amin'ny endrika mihitsy hoe tezitra, marary izay ny fo. Rehefa irahandray aman-dreny dia somary nitezitra kely iny indraindray, hoe tao za foana ny rahany eny, za foana ny rahany dada. Dia rehefa mpanaovana zavatra matetika ohatr' izany dia matetika tezitra. Ary any amin'ny toerana maro samihafa koa dia indraindray ahitana an'io aretin'ny fo io, mora tezitra, mora tohina. Izany anefa raha ao amintsika marina ny finoana amin'i Jesosy Kristy dia sitrano ny finoana ao anatintsika izany. Noho izany raha tena ao anatinareo marina izany ny finoana dia izao, rehefa irahany dada sy mama any an-trano any dia aza misifosifotra tsony. Rehefa ampanasana vilia dia sasana ny vilia. Rehefa ampanasana lamba kely dia sasana ireny. Rehefa ampamafana trano atao izany. Manao devoir atao izany satria taom-pianarina moa ny resantsika eto. Noho izany zany mandritra taom-pianarina ray manontolo avy ity indray dia izao aoka mba ho sitrana tsara ny fonony ankizy sy ny tanora rehetra. Ka tsy ho mora tezitra, tsy ho mora sositra, fa manao am-pifaliana ny zavatra atao. Satria miteraka fifaliana be ao anaty ny fananana izany finoana izany. Mino aho fa dia ho tehirizinareo tsara ao am-ponareo izany tenin'Andriamanitra izany, fa ny fanomezana tsara indrindra eo amin'ny fiainantsika dia ny finoana, fa io ny tsy mba mety resy ny fiainana mihitsy. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ho amintsika kosa ny teny izany hasoany tena sy ny fanahintsika. Amen. Vavaka isika. Misaotra Jesosy no ny teninao, fa ny teninao, ny finoana ao anatinay no tena mahasitrana anay.
ary fitaovana voalohany tokony hositranina eo amin'ny fiainanay ny fo mba tsy mora tezitra, tsy mora sositra, satria fitaovam-pifandraisana aminao Andriamanitra izany ka tianao ny ahasalama azy mandrakariva. Dia tehirizo izany fahasalaman'ny fonay izany Jesoa, amin'ny anaranao no ahafahanay mivavaka toy izany. Amen. Ho fankalazana ny tenin'Andriamanitra sy ho fangatahana ny fanahy masina dia ataontsika ny laharan-kira fa 420. Ivavaka isika. Andriamanitra, misaotra anao izay amin'ny fitiavanao, ka mbola omenao izao fotoana izao ahafahanay hiaino sy hamaky ny teninao. Mangataka aminao izahay feno ny fanahinao masina ny mpanomponao izay hamaky ny teny. Ary ny hitondra ny teninao anie, tsy hiteny amin'ny heriny manokana, fa ianao mihitsy no hametraka ny teninao eo amin'ny vavany. Sakafo ry Tompo, ny fony vahoakanao, mba ho vonina indray ny afatrao. Ampianao izahay ahatsapa marina fa havelona ny finoana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen. Hiaraka hamaky sy haino soratra masina isika. Ao amin'ny fanekena taloha, bokin'i Ezekiela. Ezekiela toko 7, andiny 19 ka hatramin'ny 20. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary hoy izao amin'ny ratsy fanahy, ho faly tokoa ianao. Ary tsy mananatra azy ianao na miteny hananatra ny ratsy fanahy, hiala amin'ny lalana ratsy hamonjy ny aina, dia ho faty amin'ny elony ihany ilay ratsy fanahy, nefa diniko amin'ny tananao ny rahany. Fa raha mananatra ny ratsy fanahy kosa ianao, ka izy ny tsy mety miala amin'ny faharatsiana sy miala amin'ny lalana ratsy, dia ho faty amin'ny elony ihany izy, fa ho vonjenao ny fanahinao. Ary koa, raha ny marina miala amin'ny fahamarinana ka manao meloka, ary mametraka fanafitoana eo anoloany ao, dia ho faty izy. Eny, noho tsy nananaranao azy, dia ho faty amin'ny fahotana izy, ary ny fahamarinana izay nataony tsy ho tsaroana. Nefa kosa adiniko amin'ny tananao ny rahany. Fa raha mananatra ny marina ianao mba tsy hanota ianao, ka tsy manota izy, dia ho velona tokoa izy satria ninoanatra, ary voavonjinao koa ny fanahinao. Ho tohizantsika amin'ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao, filazantsara araka amin'ny Marka toko 7, andininy 14 ka hatramin'ny 20. Ary ho faranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly. Asan'ny Apôstôly toko 7, andininy 12 ka hatramin'ny 19.
rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny tompo. Ary noho tonga teo amin'ny mpianatra izy dia nahita vahoaka betsaka manodidina azy sy mpanorandalàna ny ady-hevitra taminy. Ary niaraka tamin'izay noho nahita azy ny vahoaka rehetra dia talanjona ka niazakazaka nanantona sy niarahaba azy. Ary izy nanontany azy hoe inona no iadinareo hevitra amin'ireto? Ary ny anankiray tamin'ny vahoaka namalaka nanao hoe mpampianatra neniko hoety aminao ny zanako lahy izay azo mpanahy-moana. Ary n'aiza no azony azy dia ampindritrinjiriny izy ary mandoha vory dia mikitro nify sady valaka dia valaka. Ary niteny tamin'ny mpianatra ao mba hamoaka izany fa tsy hainy. Ary Jesosy namaly azy hoe ry taranaka tsy mino, mandra-pahoviana no itoerako aminareo, mandra-pahoviana no andeferako aminareo, ento ety amiko izy. Dia nentiny teo aminy izy, fa noho nahitan'i Jesosy izy dia nampifanintsintona ny tenany niaraka tamin'izay ny fanahy. Dia lavo tamin'ny tany izy sady nitsikasikasina sy nandoha vory. Ary Jesosy nanontany andrainy hoe hoatrinony izay no nahatongavan'izao taminy? Ary hoy izy hatry ny fony izy mbola zaza. Ary nazera matetika tao anaty afo sy tao anaty rano izy aminony azy. Fa raha mba misy ainao dia mamindrafo aminay ka vonjeo izahay. Fa hoy Jesosy taminy, hainao hoe ny zavatra rehetra dia hainy mino. Ary niaraka tamin'izay dia niantso ny raiza zazalahy ka nanao hoe mino aho, vonjeo mba ho afaka mitsifinoko. Ary noho nitan'i Jesosy fa niazakazaka anatona azy ny vahoaka dia niteny mafy ny fanahy maloto izy ka nanao taminy hoe ry fanahy moana sy marenina, izao mandidy ianao mivoa aminy ka aza miditra ao anatiny intsony. Ary rehefa nananana izy sady nampifanitsintona mafy ilay zazalahy dia mivoaka taminy. Ary rehefa toy ny maty ka dia nataony maro hoe maty. Fa Jesosy nandray ny tanany ka nanarina azy dia nitsangana izy. Ary rehefa tonga tao an-trano Jesosy dia nanontany azy mangingina ny mpianany hoe izahay tsy nahavoaka azy. Ary hoy izy taminy, iny karazany iny tsy mba azo avoaka na amin'inona na amin'inona afa-tsy amin'ny fivavahana ihany. Ary Petera noho ny nahita dia namaly ny vahoaka hoe ry lehilahy Israely, nahoana ny talanjona amin'izany ianareo? Ary nahoana ny mandinika anay ianareo? Toa herinay na fa masinanay no nanaovanay azo hafa mandeha? Andriamanitry Abrahama sy Isaka ary Jakoba, Andriamanitry ny razantsika nanome voninahitra ny Jesosy mpanompony, izay natolotrareo sy nilavinareo teo anatrehan'ny Pilato rehefa nokasainy alefa. Fa ianareo nandahy ilay masina sy marina ary mpamono olona no nangatahinareo alefa ho anareo. Fa ny tompony aina kosa no novonoinareo. Fa izy natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty ary vavolombelona izany izahay. Ary ny anarany nampatanjaka io lehilahy hitanareo sy fantatrareo io noho ny finoana ny anarany. Eny, ny finoana izay azo amin'ny alalany nahazony izao fahasitranana tsara eto imasinareo rehetra izao. Amen. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Ataontsika eo am-pitsanganana ny firana fanampy ny fahaenina ny andininy voalohany ihany. Come on.
Mbola miarabantsika amin'ny anaran'ny tompo ry havana tonga soa atao anatin'izao tranon'Andriamanitra izao amin'ity tolakandro ny 20 septambra ity. Fisaorana ny taom-pianarana lasa sy ny valim-panadina atao anatin'izany ary fametrahana eo am-pelantanan'ny tompo indray ny taom-pianarana ho avy. Miarahaba anareo sampana vokovoko manga tarian'ny braonsin'ny komity tompo mariky ny fanomanana itony fotoana sarobidy itony. Miarahaba anareo vahoaka an'Andriamanitra, ny mpianatra, nareo ray aman-dreny ary ireo mpitantana sy tompon'andraikitra amin'ny sekoly Isatsokajiny. Miarahaba sady misaotra sahady ireo mpiara-miasa hitantana antsika amin'ny tapany faharoany amin'izao fotoana izao dia ireo mpitendry orga anankiroa avy ao Anosivavaka sy Ambodro ary mitarikira eto amin'ny fiangonana izay tsy izoviana amintsika ry havana. Ho aminareo anie ny tompo ampitompo talenta sy fahasoavana ao aminareo. Alohanantsika ny vakiteny ao amin'ny filazantsara araka ny marika. Efa nitariha ny mpanompon'Andriamanitra antsika teo zany ary tsy hiverenana vakiana intsony. Filazantsara araka ny marika toko 7 andininy 7 hatramin'ny 7. Ny famakivakian'ireo andininy lavalava ihany ireo no anampy antsika amin'ny fahazahoana ny afatr'Andriamanitra. Ny tantara dia ray aman-dreny anankiray izay nanana zanaka narary voafatotry ny devoly ary sahiran-tsaina izy satria ny filazany dia hoe efa netiko tany amin'ny mpianatra io fa tsy tafavoaka dia nanatona ny Jesoa izy. Rehefa nanatona ny Jesoa izy dia noraisiny Jesoa an-tanana ary ambarany soratra masina fa tafarina sy nitsangana ilay zaza. Ary ireo mpianatra eo amin'ny 19 sy 20 dia nilazan'ny tompo hoe iny karazana iny tsy mba azona voaka na amin'inona amin'inona afa-tsy amin'ny fivavahana ihany. Ray aman-dreny, ny zanaka ary ny mpianatry ny tompo. Eo ambony eo i Jesoa ilay inona. Dia ataontsika hoe io ny ray aman-dreny mitondra ny zanany ao an-tsekoly ary ireo ny mpianatra izay tsy nahavita nampianatra ny zanak'ilay ray aman-dreny. Anisan'ny adi-tsaintsika ray aman-dreny ry havana ny hoe misy zanaka ao tena tsy afaka loatra amin'ny fianarana. Nulona ozy nareo, kankra ozy nareo, tiako tsony izay tenenanareo azy, tena tsy hita mihitsy izay anaovana azy. Manoatra ny hoe ity ka tsy miteny tsy mivolana ny ampianarana. Tonga ny matematika adinina, tsy miteny tsy mivolana. Mandeha ny malagasy adinina, tsy manakolazaina. Manatrika ny taranja fizika chimie mitikodina. Tsy hita mihitsy amin'ny taranja rehetra. Mba inona re manafana anazy? Sahiran-tsaina ny ray aman-dreny. Napetraka tao amin'ny sekoly tahaka izao. Nentina tatra amin'ny sekoly lazaina fa tena mba ambony lenta, mahay mampianatra, misy fifampifehezana tena matanjaka fa tsy mivoaka ihany. Dia tahaka izany ry havan'izao tantara izao. Ny zavatra sarobidy dia ny fisian'ilay ray aman-dreny izay tsy netikivy ary nitady ny vahaolana arak'izay tratra. Ny fisian'ilay zanaka nankatoa ka nanaiky nentina tady sy taroa fa tsy mba nifidy hoe za tsy hianatra ny anary tsy afa-panadinana, za tsy hiverina amin'io tsony, fa tena nankatoa entina ny an'i Jesoa. Ary ireo mpianatra izay atao hoe ataontsika mahasolo tena ny sekoly
nandray lesona tamin'ny tompo. Ray aman-dreny sairantsaina ny amin'ny zanany, tratry ny abadona, tsy mahita avaly amin'ny fanontaniana na ambava na antsoratra mona, fa tsy diso adresy nakady sy taroa fa tonga manoloana ny Jesosy. Ray aman-dreny tsy diso adresy, mitondra ny zanany izay manahirana azy amin'ny lafin'ny fampianarana, mitondra ny zanany eo amin'ny Jesosy Kristy. Izany ve isika ray aman-dreny ry havana? Entsika aiza tokoa hitetezantsika sekoly, hitetezantsika tanàna, alefatra aizatraiza azy hitady fahaizana fa tsy nahita, tsia azakivy, tsy miraviravy tanana fa eo Jesosy, ento eo amin'ny Jesosy ny zanantsika. Ento eo amin'ny Jesosy ny zanantsika, atsy hoe ny amin'ny fianarana ihany, fa ny fianana manontolo mihitsy. Ento eo amin'ny Jesosy ny zanantsika. Tsy diso adresy ianao raha mitondra azy ho tezaina ny amin'ny fiangonana, raha mitondra azy ho kolokoloina ny amin'ny sampana sy ny fikambanana samihafa, tena tsy diso adresy isika. Ary tsy diso adresy ianao raha tonga eto amin'ny tolakandro ity, mieritreritra mitondra ny zanakao. Mety hoe tsy eto ny zanakao, fa ao am-ponao ao, Jesosy, an'ilay zanako mona, tsy mahita olazaina ny amin'izao fiainana izao, mona, tsy mahita ho tenenina ny amin'ny ho aviny. Entiko eo aminao izy Jesosy. Tsy diso adresy ianao ry havana. Ray aman-dreny miantoraka amin'ny Jesosy, mieritreritra ny ho avin'ny zanany. Ray aman-dreny miantoraka amin'ny Jesosy ny amin'ny fianarany zanany. Ary ny faharoa izay hitantsika eto amin'ity soratra masina ity, dia ny fandraisan'i Jesosy antanana an'ilay zaza tratry ny demonia mona. Demonia nampifanitositona azy tena raha alaina sary an-tsaina dia hoe inona zany ny tena manjoany ity zaza ity? Natao skanera ve sa ahoana sa ahoana? Fa nentina teo amin'ny Jesosy ilay zaza nankatoa, nanaraka an'izay fitondran'ny ray aman-dreny izay. Ny zava-dehibe hitantsika eto dia ilay Jesosy mbola nanadiady momba n'ilay zaza. Hafiriana izay nitrangan'izao zavatra izao taminy hatramin'ny fahazaza. Dia ahoana? Ny teny mafy azy, teny mafy ny fanahy maloto Jesosy nanao taminy hoe ry fanahy mona sy marenina, izao mandidy anao mivoa aminy. Ary ery ambany ery, ny valo ny fandraisan'i Jesosy an-tanana n'ilay zaza dia ny hoe tafarina izy ary nitsangana. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, ny anareo mpianatra izay mety manahirana antsika, inona marina ny ao anatin'ny atidohany, maninona izy ny sady be marenina ny tsy miteny, inona marina ny ao amin'ny atidohany. Rehefa entina ao amin'ny Jesosy izy ka manaiky ny fitondrantsika ray aman-dreny ho antsika mpianatra indrindra. Manaiky ny fitondran'ny ray aman-dreny. Dia izao tafarina ilay mona sy marenina. Tafarina raha fianarana ilay dondrona. Manomboka tao am-pianarana vaovao isika mpianatra. Aza mieritreritra hoe ny lesona tamin'ny herintaona ihany no averina amin'ity. Miaingeo ianao dia manaiky hoe dondrona. Tsy mahay inona zavatra tsy ho hainao daholo no ho eo aloha eo, no ho avy eo am-pianarana. Dikan'izany, efa nahay ianao hatreo amin'izay kilasy isanao hatreto, hatreo amin'izay taom-pianarana nandiananao, fa manomboka eto indray. Meteza haka ny toeran'ny dondrona, haka ny toeran'ilay tsy mahazo ninninina, dia mora aminao ny andray ny fampianaran'ny mpampianatra. Tena aza mieritreritra mihitsy izay ray mpianaray ve tsy efa haiko roa valin'izany. Fa fomba hafa indray hitarihan'ny mpampianatra antsika mba hahatonga antsika
ho tafarina sy ho tafatitsangana. Tafarina satria mety hoe ndrefarefa ny ambany dia ambany ny favitrianao, ambany dia ambany moralanao hiatrika atao am-pianarana indray. Vao manomboka moa dia ohatry misatra be fa so ihany fa mba vaovao le kitapo. Vao manomboka moa dia ohatry tena mbola manala arafesiny fa so ihany fa misy tony soratra masiny tondry havana. Maneke ilatsaka eo amin'ny toeran'ny tsy mahay. Omeo ny fahavononanao hianatra dia ny aty amin'ny fiandohan'ny taom-pianarana. Dia ho hitanao ny tenin'ny tompo mampahery, ho tsapanao ny tanan'ny tompo manarina sy hanangana anao ny amin'ity taom-pianarana ity. Ny andiny ny 7 sy 8 dia nahazo lesona ny sekoly. Ireo mpianatra izay ambaran'ilay ray aman-dreny fa tsy nahavoaka ny demonia tamin'ilay zaza dia izao ny voasoratra amin'ny anaran'ny tompo. Rehefa tonga tao an-tranon'i Jesosy ka nanontany azy mangingina ny mpianany hoe izahay tsy nahavoaka azy, ary hoy izy taminy iny karazana iny tsy mba azo avoaka na amin'inona na amin'inona afa-tsy amin'ny fivavahana ihany. Nahazo lesony reto mpianatra fivavahana ny fanafodiny io. Raisiny lesona ry taletsekoly, raisiny lesona ry mpanabe sy tompona andraikitra eo amin'ny fanabeazana. Ny karazany abadona, ny karazany mpianatra tsy niteny tsy mivolana na be marenina tsy tafavoaka raha tsy amin'ny fivavahana ihany. Ny fampianarana tsy vitany hoe zanana na mari-pahaizana afaka mampianatra ny farany ambony dia ambony amin'ny mari-pahaizana, dia mpianatra tsara dia tsara ary ampirisihansika mba ho tonga amin'izany. Fa azadonoina iny karazany iny tsy ahovoka amin'ny fampianarana sika raha tsy eo araka ity soratra masina ity, ny fivavahana. Misy karazana abadona tena tsy afaka raha tsy amin'ny fivavahana ihany koa. Misy karazana favoazana izay manjo ny tanorana ny ankizy eo ambany masontsika sekoly sy mpanabe raha tsy amin'ny fivavahana. Aza manao hoe eo amin'ny sehatry ny fanjakana no miasa amin'ny fanabeazana dia avelany ny vavaka. Aza miteny hoe ka ny sekoly asako dia madio rano sady tsy fanjakana tsy miankana amin'ny fiangonana dia apetrapetraka any zany vavaka zany. Tsia ray mpanabe kristianina anao, taletsekoly ianao, na mpampianatra ianao, na mpandrara iniovon'ny sekoly ianao, tsarovy ny filazan'ny tompo hoe iny karazan'iny tsy voavoaka na amin'inona na amin'inona afa-tsy amin'ny fivavahana ihany. Azadonoina ny mandray lesona avy amin'izao tantara izao. Nomeny Jesosy lesona ny mpianatra, manome lesona ny sekoly koa i Jesosy, ny fivavahana ihany. Very foana ry havana ny antom-pitsika tanto anatin'ity fotoana ity, raha toka mbola ray aman-dreny totototo aty sy aroa fotsiny isika, diso adresy fa tsy vatana amin'i Jesosy ilay tompony finoantsika sady mpanefa ny zavatra rehetra. Very foana ny nahatongavanao teto amin'ity fotoana ity, raha toka mpianatra tsy manana fahavonona na hanetry tena hitovy na handray ny fahabadona ianao ka aneo fahavononana amakivaky taom-pianarana, handray ny lesona rehetra mba ho raisinao ho solo tenan'i Jesosy ny mpanabe, anarina sy ampitsangana anao, tsy olo manam-pahaizana ihany fa olom-baovao. Ary very foana ry taletsekoly, very foana ry mpanabe, ary tsinotsinona ity fotoana ity ry mpandraran'ny sekoly, raha tsy nandray lesona ianao ka mihaino koa ny tenin'i Jesosy tamin'ny mpianany fahaizany hoe ny fanabeazana dia tsy vita na amin'inona na amin'inona afa-tsy amin'ny fivavahana ihany. Mahereza tsy diso adresy ny ray aman-dreny maneke hampianarana ary handray fampianarana mba ho tafarina isika mpianatra. Raisiny lesona ary mpanabe fa ny fivavahana no miantoka ny fahombiazanao. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.
mahafinaritra Andriamanitra no ny teninao izay nampitondrainao ny mpanomponao tamin'ity tolakandro ity. Teny mampitombo ny finoanay ny amin'izao alahady izao. Sambatra loatra izay mandre izany teny izany. Teny ho anay ray aman-dreny, ho an'ny zanaka, ho an'ny tompon'andraikitry ny sekoly ihany koa, ho an'izao sampana izay tompomarika amin'ny fotoana amin'ity anio arivo-ity izao. Ny taon'ny teninao izay nanambara taminay fa ny ray aman-dreny rehefa tsy mety kivy, tsy mety ketraka ny amin'ny fitadiavam-baolana, ny amin'ny asoan'ny zanaka, dia isaorana anao fa eo ianao Jesosy Kristy, tojo anao Jesosy Kristy izy ireo, ao aminao ilay vaolana tsara indrindra ny amin'izany. Fa eo koa ny zanaka dia mba ho zanaka mpankatoa, satria noho ny finoana efa niraisana teo amin'ny batisa ihany koa sy ny fanahinao, dia adidina iray aman-dreny no mitondra azy ireo aminao Jesosy Kristy, ary mahafaly anay ery rehefa mankatoa izy ireo no entiny ao akaikinao, ary dia ho raisinao an-tanana ny momba azy, atsanganao izy ireo, ary dia sokafanao ny vavadi-tsainy mba ahafahany mandray ny karazana fianarana tsara samihafa izay mendrika ho azy, ampivelarana ny maha-olona azy manontolo, indrindraindrindra amin'ny maha-kristianina mpanaradianao Jesosy Kristy azy. Misaotranao izahay fa ianao Jesosy Kristy ilay manome lesona ho an'ny tompon'andraikitra ny sekoly, ho an'ny mpampianatra, ho an'ireo mandray an-tanana ny amin'ny fanabeazana sy ny fampianarana. Na ariarinao tamin'ity androany ity fa ny abadona dia mifanindran-dalina mandrakariva mivavaka ny vahaolana ny amin'izany. Noho izany ary tompo dia ampio reto tompon'andraikitra maro isan-karazany amin'izany fanabeazana sy fampianarana izany hijoro kristianina marina tokoa, ho mpivavaka marina tokoa, mpifandray aminao Andriamanitra mandrakariva, mba ahafahan'ny mpianatra hisokatra ny vavadi-tsaina izy ireo, mba ahafahan'ny mpianatra hanana fo sy saina mazoto sy hanana finiavana ny amin'izany fianarana tanterana izany. Eny ary tompo manao izao vavaka fangatahana izao eto anatrehanao izahay ny amin'ity taom-pianarana izay efa diavina ity, mba hamirapiratra izahay no ny amin'ny voninahitra ao Andriamanitra ilay aposaka ao aminay isan'andro isan'andro. Ka ny ray aman-dreny dia ho ray aman-dreny mahatoky anao Andriamanitra, ho ray aman-dreny velon'ny finoana tokoa, ho ray aman-dreny mitombo finoana hatrany, ampitombo ny fifandraisana aminao Andriamanitra. Toy izany koa ireo zanaka, ho zanaka manohy ny ray aman-dreny, fa indrindra koa manohy anao Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiainana ny teninao mandrakariva. Dia tsy ho lohany izy ireo, tsy ho rambony izy ireo, fa ho lohany ny amin'ny fiatrehana izao taom-pianarana izao, hanana fahazotoana, fahavitriana, hanana fifaliana amin'izany fianarana ho tanterahana izany. Vavaka izay ho an'ny tompon'andraikitry ny sekoly, mba olona mahatoky anao Andriamanitra tokoa izy ireo, satria efa nanankinana ao adidy mavesatra ny amin'izany fanabeazana ny taranaka izany, ary dia hanana fanantenana mandrakariva
fa iroso amin'ny tsara kokoa hatrany ny vokatry ny sekoly rehefa mifarana ny taona satria napetraka teo am-pelatananao Andriamanitra izany tao-pianarana izany. Vavaka izay ho an'ny sampana vokovoko manga izay tompo marika ny amin'izao fotoana izao, ny amin'ny fiderana sy ny fankalazana anao Andriamanitra, ny fisaorana anao Andriamanitra, mba tena hahajoro tokoa izy ireo ny amin'izany adidy izay efa niantsoanao Andriamanitra sy nandrahanao azy ireo izany amin'ny fitoriana ny filazantsara anao toy izao, dia ataovy mahery izy ireo, ataovy matanjaka satria ianao Jesosy Kristy efa nanarina azy ireo tokoa ka atonga azy androso amin'ny finoana hatrany. Dia ho tao-pambiazana anie izao taona ho diavina izao eo ambany fitarihanao fanamasina ilay mpampianatra tsara indrindra anay rehetra. Izay rehetra tsy votononay tompo tamin'izao hariva izao nefa fantatrao fa mahasoanay ny amin'izay rehetra mbola ho tanterahana koa amin'izao fotoana rehetra izao dia tanterao aminay rehetra izany. Ny vavakay kosa atambatra amin'ilay vavaka tsara indrindra nampianarinao manao hoe nanay izay ny an-danitra mamasina ny anaranao, tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety tany tahaka ny an-danitra. Mehoan'io izay nasaza ao anay ary mamelany elokay tahaka namelanao izay meloka taminay. Aza mitondra anay mifakapanahy, manafana amin'ny ratsy, manao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ry havana, isika izay nandre ny sitrapon'Andriamanitra dia samy mijoro sy manambara ny finoantsika pahibe maso. Koa aoka isika hiara hitsangana, hiara-nonona ny fanekem-pinoana laharana voalohany. Mino an'Andriamanitra iray tsy toa mpanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijaly nanapaka Ponty Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainantsita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka eo kavan'Andriamanitra iray tsy toa, avy any hiavia ny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsangana ny tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Mba tonga ny rakitra izay ho ampiasaina ny fanasoavana indrindra ny asa ny finoana ny asa ny sampana vokomanga izao dia soran'Andriamanitra mandro anarana Jesosy. Amen. Mahefabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo. Korintianina voalohany toko 5:10 andiny 7:20. Fa asa nisika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara. Efesianina toko 2 andiny 10 tapany voalohany. Izany tenin'Andriamanitra izany, izay teny fanevan'ny FJKM sy teny fanevan'ny sampana vokovoko manga foibe amin'ity tao-piasana vaovao ity no entinay aminareo. Voalohany, anehoana ny fisaorana an'Andriamanitra noho n'izao fahatrarantsika rehetra izao taona izao, izao fotoana izay efa napetraka tamin'ny tompo ary no tanterahany soamantsara ny fanatanterahana izany. Faharoa, misaotra ny ray aman-dreny mpitandrina miaro soa izay mitondra ny hafatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra, hafatra volamena ho antsika tokoa. Engany isika rehetra ka mba hivavaka mandrakariva ka tsy ho reraka tokoa, amahantsika ny olana rehetra izay misy eo amin'ny fiainantsika. Misaotra koa isika ny mpitandrina mpanampy izay nanome antsika ny fampianarana hafatra ho an'ny ankizy sy ny tanora. Mankasitraka koa ireo rehetra izay namaly ny antso, indrindra ny mpitendry orika mirahalahy avy ao amin'ny fiangonana Anosy Vavaka sy Ambohidro, dia Indriamatoa Rakoto Saint-Pierre sy Ramarolahy Mirao. Mankasitraka indrindra anareo noho ny fanekenareo ny fanasan'ny sampana vokovoko manga, iarahantsika midera amin'ny tompo sy mankasitraka azy. Ny tompo anie ampitombo hatrany ny talenta izay efa nomeny anareo eo amin'ny asa fanompoana. Tsy ambanin'izay koa ny fisaorana sy fankasitrahana
an'ireo lidy voco eto isotry fitiavana izay manaiky iara-iasa iaraka amin'ireo mpitendry zava-manen'ireo mankasitraka ny rehetra izay manana anjara amin'izao fotoana izao ary indrindra tsy farany falehibe indrindra dia ianareo rehetra izay tonga mamaly izao fanasana nataon'ny sampana vokovoko manga izao izay tonga nanotrina izao fotoana izao zava-dehibe tokoa ry havana ny fitondranam-bavaka ny tao-pianarana satria izay no antony lehibe indrindra ary antoka tsara indrindra ho an'ny fianarana sy ho an'ny asa rehetra izay ho tanterahintsika Andriamanitra manakare-pahasoavana ane amaly fity antsika rehetra ary ome antsika trano ny fiadanana sy ny fahasoavany ho an'Andriamanitra irery ihany eny amin'ny voninahitra amen. Miroso avy hatrany amin'ny tapany faharoa amin'izao fotoana izao itsika dia ny concert d'orgue izay ho tanterahan'ireo vahiny nasaina sy ny mpitarika hiran'ny fitandremana eto isotry fitiavana. Mankasitraka indrindra tompoko. Ry havana malala ao amin'ny tompo, iara mahita ny ezaka ataon'ny FJKM amin'ny fanapariahana ireo hira ao anatin'ny tiona ary mifanindra andalana amin'izany ny fanaovan'ny FFPM ho tsangam-baton'ny jobily dia ny famerenana ny firana ny hira rehetra ao anatin'ny tiona mba hifanaraka amin'izay voasoratra ao na ny tonony na ny feoany koa indreto ary atolotra etona ny santionan'ireo hira ao anatin'ny firana FFPM izay tsy dia fandre loatra kanefa azo atao tsara ao anatin'ny fanompom-pivavahana. Alohan'izany anefa dia isaorantsika an'Andriamanitra ny nanomezany antsika andreto mpanompony reto dia andriamatoa isany Rakotosaona Pierre antsoina hoe Saona mangataka anao i Saona hitsangana ho hitan'ny be sy maro itsika koa hitehaka mafy andraisana any Saona. Manaraka izany raha maro lahy miravo mangataka anao hitsangana hitehaka mafy izy izay andray anjara amin'ny fitendrena ny hira ao anatin'ny tiona izy mirahalahy ireo. Izany dia iarana miasa amin'ny lidy voco eto amin'ny fitandremana isotry fitiavana mangataka anareo ihany koa hitsangana ho hitan'ny be sy maro na dia zanaka trano aza dia mba mitsikitsiky isika eo ampandraisana azy ireo. Saotra tompoko satria tokoa no heverina fa hira no raketin'ny tiona fa tsy feokira fotsiny izay no antom-pisian'ireo lidy voco ireo. Arak'izany ry havana dia hira folo no ifandimbiasan'ny Saona sy miravo mitendry etona. Hira voalohany avy hatrany ary hira laharana fa 700 ao amin'ny FFPM afaka mijery izany isika eo amin'ny firana izay eo am-pelatanantsika mitondra ny lohateny hoe tonga ny fahazavany ziona. Ity dia feokira Morning Star nasiany Torvik Tonony tamin'ny taona teo amin'ny 1.750 hatramin'ny 4.570. Hira mikasika ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fiverenany indray. Manasa antsika ary hianoka izany.
pastera ihany no nitehaka fa mangataka antsika rehetra hitehaka mafy dia mafy a noho izany akantony izany hira izany. Hira faharoa laharana fa 7:7 7:7 amin'ny firana FFPM mitondra ny lohateny hoe fangana ry ava-malala. Izy ity indray dia feonkira-pivavahana galois nasiany te Roland tamin'ny 2:5 hatramin'ny 2:7. Izy ity dia hira mikasika ny antson'ny filazantsara ho an'ny kristianina. Miravo anao ny sehatra. Ny hira fahatelo ry havana dia izay hita ao amin'ny laharana 5:7 amin'ny firana FFPM 5:7 mitondra lohateny hoe Jesosy Kristy Tompo mba mamindra-fo. Izy ity dia feonkira anglisy nasiany Wesley moa dia tamin'ny 7:7 hatramin'ny 8:7 no niainany. Izy no nanao ny tonony ary nadikany Ellerstein dia tamin'ny 1:7 hatramin'ny 4:7 no niainany ary nadikany Ellerstein tamin'ny teny malagasy izany. Voasokajy ao anatin'ny hira mikasika ny fibebahana indray ity hira 5:7 ity manasantsika hianokatrany.
na dia mahatoritory fo aza ry havana dia tena mendrika tehaka mafy dia mafy izany hira Jesosy Kristy tompo mba mamindrafo izany. Ny hira fahaefatra izay hoenotsika dia ny hira laharana fa 1:30 amin'ny firana FFPM mitondra lohateny hoe nabe no mahareraka. Feokira anglisy izy ity ary tafiditra ao anatin'ny hira mainto milaly. Ary rehefa hira mainto milaly dia tsy tena fantatra mazava ny namorona ny feoany, tsy fantatra mazava ihany koa ny namorona ny tonony. Arak'izany dia mamelahy ianareo mba aningana andinginy vitsivitsy ao anatin'ity firana FFPM laharana fa 1:30 ity satria mifanaraka loatra amin'ny lohahevitry ny FJKM amin'ity volana ity ny tononkira, ny lohahevitra izay efa zaraintsika tsenjery manao hoe velon'ny finoana ny mpino. Toy izao ary ny tonony hira. Arasina feokira kely eo ampamakiako azy mba ho kantokanto kokoa. Na be no mahareraka, tsy mety kivy ny mino, ny tsy toa no heriny, ny lehibe no toany. Ny any mandrakariva mofo avy any an-danitra, ny sotroiny isan'andro dia rano mahavelona. Mandahafo no arony, finoana no ampingany, vavaka ny fofonainy, hodiaina ny tanany. Ho lavorary ny diany, ho reny ny fahavalony, dia sitraka no hitany, voninahitra no azony. Mahereza lay malala, aza ketraka hanompo, lasy lay mpitaridalana, anamboatra ho anao. Ndawari. Mandeha tokoa ny fotoana ry havana, efa tonga sahady eo amin'ny hira fahadimy isika. Ny hira fahadimy dia ny laharana fa 7:50 Jesosy loharanonaina. Jesosy loharanonaina. Raha mijery ny tononkira isika dia ao tokoa no afatra miampita amintsika tsirairay avy. Fa ny tonony dia Weinberg no nanao azy. Tamin'ny taona 1770 hatramin'ny 1790 moa no nahavelomany izany Weinberg izany. Ary ny feony dia Andersen Valborg izay tamin'ny 1770 hatramin'ny 5:30 sy 700.
hira mikasika ny fiainanao amin'ny Kristy no ampitany izany afatra ao anatin'ny hira 750 sy 700 izany. Mianofinaritra ary. Efa isaona indray mantsy no nitendry an'izay hira izay asinareo raha tahaka fa rehefa mihira n'izay hira izay eo am-piranany hira eo am-pamakinany tonony dia te hitomany. Raha mijery ny tonony hira dia tena mampangotongotika ny ao anaty mihitsy ny afatra ampitaina ao anatin'izany hira izany. Iroso amin'ny hira fahaenina isika. Raha mahatsikaritra isika izay hira samihafa nambara hatreto dia maro loko ihany koa no afatra ampitainy arakaraka ny vanim-potoana, arakaraka ny lohahevitra ihany koa. Ity hira fahaenina ity zao dia ao amin'ny laharana fa 500 amin'ny FFPM mitondra ny lohateny hoe Emanda fiarovana. Raha mahatsikaritra tokoa isika na amin'ny naizanaiza eo amin'ny sehatry ny fiangonana dia tohatra ny tsy dia mahita loatra amin'izany laharana 500 izany eny amin'ny fafana naizanaiza eto anivon'ny fiangonana FJKM. Ity hira fa 500 ity dia Dr Martin Luther no namorona ny feoany sy ny tonony. Ity mpamorona ity moa dia tamin'ny 3:750 hatramin'ny 4:750 no niaina izany. Nadikan'ny
borka grainvinka ho amin'ny teny malagasy a ity ira ity emanda fiarovana ndao ary. Izay le feokira efa enontsika zay isaky ny alahady a fa mandeha zay feokira zay a rehefa miditra miakatra amin'iny tohatra iny sy mivoakatsy amin'ny efitrano aviatsy a ireo tara rehetra eo amin'ny fiangonana loterana malagasy a dia tena iraina tokoa izay iray izay ary matetika dia iraina ao anatin'ny fanimpoko vavahana indrindra rehefa mamaraparana ny fanimpoko vavahana izany. Iroso amin'ny ira fahafito isika manatsa antsika anokatra ny firana laharana 500 dia azosika tao ny manaraka izany iry izany manaraka an'ireto mpira ireto ity iry ity dia Ramarolà Matio Mpitandrina no namorona ny tonony. Ramarolà Matio Mpitandrina moa dia ny 7 sy 700 hatramin'ny 220 no navelomana izany mpanompon'Andriamanitra izany ny namorona ny feony dia Paul Ramilson. Ao anatin'ilay sokajikira fangataham-pitahiana sy fiarovana ity ira 500 ity mitondra ny lohateny hoe Jesoery mahavonjy arao any antonony enoy koa ny feony. Oh
iroso amin'ny hira fahavalo isika dia ny firana 70 sy 900 mitondra lohateny hoe emisy ny fonenana. Feokira anglisy izy ity, nalaina tao amin'ny Voice of Praise ary nasiany Richardson ny toniny, nataony Richardson zany ny toniny. Tamin'ny taona 4,790 hatramin'ny 2,790 moa no navelomany Richardson. Izy ity indray dia hira mikasika ny lanitra sy ny fiainana mandrakizay. Misy ny fonenana. Ndawary. Madiva ifarana sady izao concertra izay arahantsika izao ny hira fahasivy ary no arahantsika mitondra lohateny hoe avao sy tompo izao rehetra izao laharana fa 770 haitsika tsara. Hiran'ny foron'ny Samuel Rabary izy io Samuel Rabary moa dia tamin'ny 2,790 hatramin'ny 3,790 no fotoana navelomany. Hira mikasika ny taom-baovao amin'ny ankapobeny ity hira ity. Manasantsika analaka izany ary afaka mihira ihany.
amin'ny hira 10 isika dia ny hira laharana fa 670 sy 700 a. Ity hira ity dia hira mikasika ny ankizy. Mitondra lohateny hoe mba ekeo ry Jeso tompo. Hiran'ny firon'ny Jules Raminsou izy io a. Jules Raminsou moa dia tamin'ny taona 1770 hatramin'ny 1770. Hira mikasika ny ankizy a, mahazo ny anjarany a ny ankizy. Ndahoany. Ataontsika mafy dia mafy ny tehakariavana ao anatin'izao famaranana izao. Mbola tsy ampy izany tompoko. Ataontsika mafy dia mafy ihany. Midongo be ve a? Andeha averintsika mangataka anareo. Amerina dia isika rehetra koa angataka antsika rehetra hitsangana. Ataontsika ilay hira 500. Petraka teo dia mahita ery aoriana ery a, misy rivotra mifofofofo. Eo ivelany eo, mihetsiketsika ireo lamba ireo. Raha misy ny tafiotra, misy an'izay ao anatin'io 500. Feno tafiotra, mety misy tafiotra ny tontolom-piainantsika ao anatin'izao fotoana izao. Dia iraintsika ilay 500, andininy fahafiry ilay raha misy ny tafiotra. Dia rahantsika miara-mitsangana isika, dia hira mafy tsika angatam-pitahiana ho an'ny fiainantsika rehetra, indrindra ny fiainam-pirenentsika, dia iroso amin'ny famaranana ny mpitandrina aorian'izay. Misy ny tafiotra zay mamely mafiana, ny fidiny tsy oritra, tokinay mandrakiza. Tsy mandao, tsy mandao, iankinanatriza. Tsy mandao, iankinanatriza. Manandriamanitra irery ny voninahitra.
aorin'izao vavaka izao ry avako dia ny hira 2:30 andininy voalohany no iraintsika dia hotononona ny sodrano aorinona ny sodrano ny hira 2:30 ny andininy faharoa hivavaka isika. Andriamanitra izay ny-danitro misaotranao izahay fa tianao Jesosy izahay ny haino sy ny anatra ireny hira sy feoka ireny fa mampitombo ny finoana indray izany, mamelombelona ny fanahana indray izany, anananay hery vaovao indray izany, hiatrehanay ny fiainako avinay dia hiezaka izahay hianatra ireny hira ao amin'ny firana FFPM ireny, satria raha mihoatra izany rehetra izany dia tsy ampy ny hira hainay amin'ny firana, ka rehefa misy loha hevitra hiaina ny fiangonana dia sahirany ery izahay, fa ankehitriny izahay dia manana lalan-tsaina ny anatra izany hira izany dia ampionao fanahy masina izahay. Ny fotoana rehetra tanteraka teto dia voninahitry ny anaranao rery ihany any amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Naritraleo runao Jesosy sy tompo fa mananania mba fakarafoerampo ny famonjena vitanao de favoaraisa ny fifaliany ateto hiatrare. Raisa amin'ny finoana sy ny fanantenana ry avako ny tsodrano tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika manao hoe: ary Andriamanitra ny fiadanana ny hamasina anareo samy tanteraka, ka ao kaharovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo, ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Matopo izay miantso anareo, sady izy ihany no ahefa izany. Amen. Izao fa Jesosy omba isaniana ny solika vita sakomomy sy faisa efero refanaiko ka samety afako ambarampafa tatrafa Jesonoana. Hipetraka ianareo ry havako, hivavaka mangina isika. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Faiombona ny rehetrarehetra angamba tena miaina miaina liturgie isika teo dia misaotra amin'ny fandaharan-tenanareo mitodika manokana amin'izay tsy aveto toerana akasitraka miavana dia fantatrefa hoe tsy lavitra efa koa tsy akaiky ambodrosi anisy lavaka raha ilalana ihany nareo fa misy malera tapaty-dalana dia manolotra solo tsara an-dalana fa manolotra ny vavana moa efa migeoriny kely afahasoavan'ny tompony mameno zavatra rehetra dia mitombo talenta mitoera tsara amin'ny Jesosy afaka bebe koa hatramin'izay fa hita hatramin'izay dia samoderizy ny cœur tokoa sika hoe tsisy dia misaotra be saotra indrina fiarahana asatsika